Iaraha mahalala sy iaraha mahafantatra moa fa misy tsy fifanarahana eo amin'ny firaisankina ao Mahajanga. Nanatitra ny fiarovan-tenany sady nangataka ny hanafoanana ny filatsan-kofidiana ny mpiaradia amin'ny siteny ao Mahajanga voalohany ny mpisolo vava ny firaisankina. Raha tsy ahivina moa dia nanao fangatahana tamin'ny seny isiteny Randrianasoloniaiko mba tsy hankatoavana ny firotsahan-kofidian'ny Rivo Rakotovao amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina. Tsy niandry hela akory ny seny dia namaly izany fangatahana izany. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ireo rehetra izay tokony holazaina fa mialohany izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova ary atako angamba efa fantatra anareo. Azadino ny miabone ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny video, noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny filazana ny zavamisy sy ireo rehetra nolazaintsika teny ampiandohana teny. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Antsika azy ato anatin'ity video anankiray ity dia ity zavatra hitako ity ka zaraiko. Vehivavy telo isan'andro no maty vokatra ny fanalanjaza antsokosoko ao a Madagasikara. Izany moa ny zavatra hitako koa dia zaraiko aminareo rehetra ato. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia andeha resika hivadika kely any Ambojafy Toamasina. Notsenainy Jolahy mirongo basy teny amin'ny lalana fiodina izay efatra mianaka hoy ity renim-pianakaviana ity. Teo imasoko sy ny zanakay roa kely no namonoany ireo Jolahy ny vadiko izay voatifitra teo amin'ny fony. Vola madiniky sahabo 10,000 ariary no lasany ireo Jolahy, ilay moto kosa tsy nety velona ka tsy nentiny ireo olondratsy ireo. Izany moa ny zavatra nisy tany Ambojafy Toamasina koa dia lazaina aminareo rehetra foana. Rehefa voalazantsika moa iny tranga izay niseho tany Toamasina iny, ndeha resika hiresaka kely ny tranga izay tena mahatsiravina niseho tany Maroantsetra. Vehivavy maty no sarisarahany rainjanany tamin'ny antsy. Maty voafera antsy nanomboka teo Amparahatony ka hatrany amin'ny vavany ilay vehivavy 12 taona. Tapaka ihany koa ny ankikeliny sy ny fanondro tanany havanana ary niala ny tanany havia. Tany Soamsika Antakotako Maroantsetra no nitrangany ity loza ity ary vokatry ny hasarotam-piarony ilay lehilahy no antony izany. Na dia efa nisaraka herinandro aza izy reo dia izany no zava nitranga. Na iditra amponjavonjomaika ilay lehilahy izay efa saika niharany fitsaram-bahoaka. Tena mampalahelo sy mahatsiravina ity tranga ity. Eny ekena na dia mafy aza ny hasarotam-piaro aza manaiky bekony foka hanao fahatany ary indrindra handatsaka ny ain'olona ka mahatonga olona matimaty fahatany noho ny hasarotam-piaro. Zay moa ny zavatra nisy tany Maroantsetra, zay ny zavatra nisy tany Soamsika Antakotako koa dia lazaiko aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity mba ahatonga ianareo aharaka ny zavamisy sy aharaka ireo rehetra izay misongadina. Ndeha resika hilaza ny zavatra hafa indray izay tokony holazaina sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina. Ny horesantsika manaraka moa dia resaka firehetana. Misy firehetana tetsy Iavoloha, misy alamay manakaiky ny lapam-panjakana Iavoloha ny ora vitsilasa izay. Efa tonga teny antoerana ny mpamonjy vona ary mbola andrasana ny fanampim-baovao ny mikasika an'ity firehetana tetsy Iavoloha ity izay ala manakaiky ny lapam-panjakana Iavoloha ny ora vitsilasa izay. Izany moa ny zavanitranga-tany koa dia lazaina sy ampahafantarina ianareo rehetra foana. Voalazantsika ihany koa moa ny mikasika iny firehetana tetsy Iavoloha iny, ndeha resika hiresaka kely ny tsy fifanarahana misy eo amin'ny firaisankina Mahajanga. Misy tsy fifanarahana eo amin'ny firaisankina ao Mahajanga. Nanatitra ny fiarovan-tenany sady nangataka ny hanafoanana ny filatsan-kofidian'ny mpiaradia amin'ny siteny ao Mahajanga voalohany ny mpisolo vava ny firaisankina. Raha tsy ahivina dia nanao fangatahana tamin'ny seny isiteny Randrianasoloniaiko mba tsy hankatoavana ny firotsahan-kofidian'ny Rivo Rakotovao amin'ny anaran'ny vovonana firaisankina. Raha ny vaovao farany mikasika an'ity Rivo Rakotovao ity dia mahazo milatsaka i Rivo Rakotovao fa tsy afaka milatsaka amin'ny anaran'ny firaisankina. Ny iray izany indépendant prositeny dia ny iray HVM. Samy tsy misy afaka mampiasa ny anaran'ny firaisankina na afak'andro Kristian na i Rivo Rakotovao. Izany moa ny vaovao farany mikasika an'ity vaovao mahoraka izay avy any Mahajanga ity. Nahoraka ary tena niteraka hadi-hevitra
hevitra moa ity vaovao anankiray ity ka ny farany dia izay ilazaina amintsika rehetra izay. Ndeha ary isika hiresaka zavatra hafa indray izay tsara ho fantatra foana sy izay ireo rehetra izay tokony ampahafantarina. Resaka mpitandro filaminana moa ity hiresantsika manaraka ity. Nitohy tao Imanombo, distrikany Antanimora Atsimo sy Isoanala, distrikany Betroka ary distrikany Amboasary ny fidinana ankianja nataony ireo lehibe ny fibekona sady tompon'andraikitra ambony misahana ny fandriampahalemana. Izay ahitana ny General Rakotomalala Andriantahina Jean Herbert, komandany gendarmerie pirenena, ny contrôleur général de police Rakotozanany Dani Marisy, tale general ny police pirenena ary ny generali de Ramasinjaka Manantsoa Rakoto Arvelo, lehibe ny etat-major ny ireo tafika. Mitohy hatrany ny fanomezana toromarika sy mitondra fanatsarana amin'ireo paikady hoentin'ireo miaramila eny ankianja izy ireo mba hisiany vokatra haingana mipaka mivantana amin'ireo mponina ifotony mba ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana ampitoniana. Izany moa ny zavanisy tany Imanombo koa dia zaraina aminareo rehetra foana satria anisan'ny vaovao sy zavatra misy ao a Madagasikara izany rehetra izay nolazaina teo izany. Zay moa ny mikasika aniny resaka fandriampahalemana iny ndeha resika hivadika kely amin'iny atsimotsimon'ny nosy iny tsy aiza moa izany fa any Toliara. Nanatanteraka fahafa foibeny androany maraina nanomboka teny amin'ny gendarme ka hatreny amin'ny plazany tanora adventiste ao Toliara. Tafiditra anatin'ny asa sosialy sahan'ny ireto tanora ireto izao hitsika izao. Izany moa ny zavatra nisy tany Toliara koa dia mahafinaritra anay ny milaza izany aminareo rehetra ato. Hivadika kely amin'ny resaka zavakanto isika indrindra ny resaka artista. Anisan'ny mpanakanto izay manana ny lazany ary manana ny mahizy azy moa ity mpanakanto anankiray ity tsy iza moa izany fa Liko Kininka. Nitsidika ny fasana misy ny reniny izy, ny reniny moa dia efa iarahantsika mahafantatra ary iarahantsika mahalala dia Rasoa Kininka, la reine de Tsapiki, ary anisan'ny nanana ny nahizy azy izany reniny Liko Kininka izany tsy iza moa izany fa Rasoa Kininka. Kokoa mama hoy Liko Kininka raha nitsidika ny fasana izay misy any reniny. Bon courage mpanakanto Liko Kininka ary mirarisoa anao izay ato anatin'ny ity chaîne ity. Ny hamaraparanantsika ity video anankiray ity dia resaka misy Madagasikara, i Siria Olvina Temagnope misy androino lany misy Madagasikara 4 izy no hisolo tena antsika amin'ny Miss World 2025. Sonia Miandrosoa avy any amin'ny faritra Diana kosa no nandrobaka ny première dauphine ary Iftia Sonia Randriamanuel avy ao Analamanga no deuxième dauphine. Zay moa ny mikasika ny Miss Madagasikara 2024 koa dia lazaina sy ampahafantarina ianareo rehetra foana. Zay ihany koa ny namarana ny video antsika le tompoko vavy sy tompoko lahajaina koa dia tsy maintsy hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.